Tonga eto Antananarivo kosa amin'izao fotoana izao ireo ankizy beaziny ONG Belle Avenir, izy ireo moa dia maneho ny talentany amin'ny alalan'ny zavakanto izay atolony entina indrindra iadivana amin'ny zony vehivavy. Telo alina ireo ankizy beaziny ONG Belle Avenir izay amin'ireo fianakaviana tena sahirana avy any amin'ny Toliara sy Fianaratsoa. Rehefa avy naneho ny talentany tany amin'ny faritra Toliara, Ranohira, Fianaratsoa, Ambositra, Atsirabe izy ireo dia tonga eto an-drenivohitra indray hanao fanentanana amin'ny ady amin'ny zony vehivavy. Mitondra fanazavana ny avy ao amin'ny ONG Belle Avenir. Ny fiakambana ONG Belle Avenir miasa efa 10 tao, miasa ny Toliara. Miasa misy projet maromaro a Toliara, misy koa projet a Fianarantsoa. Isahay anatiny ny programme d'éducation de base. Mikarakara atsiaty 30 000 enfants ny tanàna ny Toliara sy Fianarantsoa. Isahay misy karazana ny projet maromaro autour de l'éducation. Say ny ONG Belle Avenir a Toliara. Nosafidian'izy ireo ny fampisehoana boloko malagasy izay tafiditra ao anatin'ny hetsika amin'ny ONG Belle Avenir. Belle Avenir misy centre art et musique zay fahizamenarana hoe CAM. Dia anatin'io CAM io misy activité maromaro toy ny roda malagasy zay ahitana ny capoeira, misy marching band ahitana fanfary sy ny tariny, dia misy malagasy gospel, dia anatin'izay ao boloko malagasy. Naneho ny heviny mahakasika ny fandraisana anjara amin'ny hetsika ny mpikambana iray avy ao aminy sy ny nanosika azy hiditra amin'ity fikambanana ity. Indray zany rozy nanao carnaval tamin'ny febroary. Nanao carnaval rozy le zahay koa mpianatra invité. Rehefa invité zahay le tany amin'izay rozy miaraka manao carnaval aminay le ndraiky andro hoe zany zany andeha tamin'ny bureau ny fikambanana dikatoa. Nanontany hoe mahazo manao bloko mahazo manao bakoka eto dia rambesindrozy fa un an tao zany. Ny ONG Belle Avenir izay manampy ireo ankizy tena sahirana manomboka amin'ny 9 taona any Toliara sy Fianaratsoa. Anisan'ny antony nananganana ny ONG any amin'ny faritra iny ny mba hijerena manokana amin'ny fampandrosoana ireo ankizy eo amin'ny faritra Atsimo iny. Nambarany ary fa amin'ny faritra iny no anisan'ny betsaka ireo ankizy mirenireny sy tsy afaka manohy ny fianarana intsony. Dia ny fanadidina ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no ndeha amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny rapitso amin'ny 8 indray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.